Finaritra ranada raha vavy malala ato amin'ny tompo. Voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany ka ny fiadanany kosa ho antsika ety ambonin'ny tany. Fifaliana ho aindray ny tonga eto amin'ity maraina ity hitafatafa hiresadresaka amintsika tsirairay avy. Izaho moa dia mpikambana avy ao amin'ny vondrona fiomanana ho any An-danitra izay vondrona natao hiambenana ny fanahintsika mandra-pisehon'i Jesosy Kristy Tompo eny amin'ny raolanitra. Ka androany isika dia hiaraka amaky sy handinika ny tenin'ny soratra masina. Fa mialohan'izany anevany ndaontsika mba hiaraka ivavaka isika. Eny ry Andriamanitra rainay eo, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo zanakao ianao. Misaotra sy midera ary mankalaza manome voninahitra ny anaranao izahay, fa mbola nomenao tombonandro ka nahatratra izaho anio izao. Misaotra Jesosy ny amin'ny fitahiana sy ny fimbinanao anay isan'andro. Androany dia omenao sakafom-panahy indray izahay, ka meteza ianao fanahy masonao ampiteny ny lelako toy ny lelan'ny efa mahay, anambara ny afatra izay tianao hapita aminay tsirairay avy indray amin'ity anio ity, fa miteny aminay isan'andro ianao araka ny fombanao, ary toy izany ihany koa izay rehetra hieno mba ho mpakatony teny fa tsy mpihaino fotsiny ihany ka hamitaka ny tenanay. Jesosy malalo, sokafo ny masom-panahinay, ahafahanay mahatakatra izay tiana ho ambara aminay indray amin'ity andro anio ity. Mitenena Jehovah fa mihaino ny mpanomponao. Halleluja, amen. Ny teny izay rahantsika fakafakaina eto androany dia ao amin'ny bokin'ny Jaona toko 10 dia ny andininy voalohany sy faharoa moa no alaitsika amin'izany. Vakina ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Izaho no tena voaloboka ary ny raiko no mpamboatra. Ny sampana rehetra eo amiko izay tsy mamoa dia esoriny, fa ny sampana rehetra izay mamoa kosa dia amboariny mba hamoa bebe kokoa. Amen. Izay no fanoharana ny lazan'i Jesosy ny firaisantsika aminy. Jesosy no voaloboka, dia izaho sy ianao izay manaradia azy no sampana, ary Andriamanitra no mpamboly na koa mpanamboatra. Izay zany no fanoharana nentin'i Jesosy teto. Raha vao namaky ity teny ity aho dia tonga tao an-tsaiko voalohany, nahoana ary Jesosy no naka ohatra momba ny voaloboka, ka teo dia nandinika momba ny fambolena voaloboka, ka teo rahavana no nahitako fa ny voaloboka dia mila fanamboarana ny fambolena azy. Ny voaloboka moa dia azo maniry mandady zany izy ka mila fikolokoloana fatratra izy mba hahitana vokatra eo aminy. Ka ny lohahevitra izay ho alaitsika anatin'ity teny ity dia ny hoe mamoaza voatsara. Zany hoe izaho sy ianao no hamoa voatsara. Ka raha sampana tsy mamoa hoy ny tompo dia ho kapana dia ho ariana any anatin'ny afo, mba tsy ho tonga amiko sy aminao anie izany. Ka ndao ary ho dinitsika ny soratra masina hoe ahoana re no atao mba hahitana izay vokatra eny amiko sy aminao izay. Hoy ny teny izay voasoratra ao amin'ny Romanina toko 12 dia ny andininy 2. Ary aza manaraka amin'ny fanaon'izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina, hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady akasitrana no marina. Amen. Raha manaradia an'Andriamanitra isika dia tsy maintsy manaiky ny fanamboaran'Andriamanitra toy ny fambolena voaloboka. Ny voaloboka rehefa fambolena dia mila rantsarantsanana esorina reny sampasampana manakana ny fitombon'ny vokatra reny, esorina le ravina be fahatany izay manarona ny vokatra tsy hivoaka. Ka toy izany izaho sy ianao izay sampana ao amin'ny Kristy, raha Jesosy ny voaloboka ka izaho sy ianao no sampana, dia Jesosy ihany no mamelombelona antsika, mahatonga izay vokatra tsara izay ho tazana eny amiko sy aminao. Fa tsy normal zany misy zavatra tsy mandeha ao raha toa ka hoe ao amin'ny Jesosy ihany isika kanefa tsy ahitana vokatra. Tena hoe misy zavatra tsy mandeha satria Jesosy no sorsa mamelona ny sampana, fa ny sampana izay tsy miaraka amin'ny Jesosy dia tsy mahavita ny manao na inona. Ka raha mbola ao amin'ny Jesosy isika dia misy zavatra tsy mandeha ao raha toa ka tsy ahitana vokatra.
ka rehefa nandinika ny fambolena vokatra de zay aloha ny fambolena voaloboka de zay aloha ny zavatra hitako voalohany mila amboamboariny mpamboly izy ireny rantsarantsanana ary ara-potoana mihitsy ny fomba fandratsatsanana anazy hoe esorina daholo zany ny zavatra rehetra manakasakana ny fitombony vokatra ary apetraka amin'ny toerana tsara ihany koa izy ka toy izay mihitsy nataony Andriamanitra amiko sy aminao fa n'Andriamanitra mpamboly ka izaho sy ianao no vokatra de meteza isika ho amboarin'Andriamanitra amin'ny fomba rehetra anaovana izany maneke fotsiny ihany ary tsy maintsy misy zavatra ovana eo amin'ny fiainantsika rehefa ao amin'ny Kristy isika. Hoy ny teniny izay nananarany Paoly ny vahoaka tany Kolosiana izay hotoriana amintsika eto koa androany tsy ny vahoaka ny Kolosiana tsony mantsy no voalaza eto fa izaho sy ianao izay manara-ten'Andriamanitra ka dia meteza isika ho amboariny ten'Andriamanitra ho tefetefeny ten'Andriamanitra amin'izay fomba rehetra anamboarany antsika mba ahafahany izay vokatra izay hitombo tsara ka hoy teny ao amin'ny Kolosiana toko 7 de ny 9 sy ny 10 vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Aza mifandainga ianareo fa efa narinareo ny toetra taloha mba amin'ny asany ary rehefa notafinareo ny toetra vaovao izay avaozina eo amin'ny fahalalana tsara araka ny endrik'izay nahary azy. Amen. Izay ry havana no lakile amin'ny fiovana tazana eny amintsika zany hoe isika mila manala n'ilay fomba ratsy teo aloha raha mpandainga taloha izay no nafantaran'olona rehefa ato amin'ny tompo tsy haiko tsony no manao an'izany raha mpangalabadin'olona taloha izay no nafantaran'olona raha ato amin'ny tompo tsy haiko tsony no manao an'izany raha ohatra ka hoe izaho lay gaigilapa fetsifetsy lapa mpamitaka olona iny mpisotro toaka mpanao an'izao ratsy rehetra izao de tsy hanao izany tsony rehefa ato amin'ny tompo satria tsy hain Jesosy no manao izany tsy Jesosy no mamela antsika raha mbola miaina amin'izany tsika zany hoe mbola tsy miray amin'ilay voaloboka isika raha mbola miaina ao anatin'izany fa kosa hoy ny teny misaotra masina araka le mivakintsika ty hoe ho tafitsika ilay toetra vaovao izay avaozina amin'ny fahalalana tsara araka ny endrikin'izay nahary azy izay zany no toetra tokony ho hita eny amin'ny andavanandrom-piainantsika esorina ilay toetra taloha fa ovana toetra vaovao mendrika an'Andriamanitra ary Andriamanitra ihany no mamola volantsika amin'izany satria izy moa no mpamboly fa isika no sampana fa isika zany lay manaiky amboarina fotsiny aoka antsika andany tenantsika iny ka hitondra ny azy fijalian'Andriamanitra hitondra ny azy fijalian'i Jesosy fa izay ihany no ahafahantsika mitomba ao aminy izay ihany no ahafahantsika ahitana izay voatsara izay. Amen. Mazava ny tenin'ny soratra masina izay manambara izany ihany koa amin'izay hoe fitombona ara-panahy izay ary ny famoazana voa tsara izay de hitantsika ao amin'ny bokin'ny Jaona toko 12 de ny 7:20 7:20 azafady Jaona toko 12 de ny 7:20 vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy lazaiko aminareo marina de marina tokoa raha tsy latsaka amin'ny tany ny voambarika maty de mitoetra foana izy fa raha maty kosa izy de avokatra be. Amen. Mazava izany tenin'Andriamanitra izany raha mbola tsy manaiky amboariny tenin'Andriamanitra isika fa mbola miaina amin'ilay fiainantsika taloha ihany de tsy mba ahitana vokatra mihitsy tsy mba hamoa mihitsy fa de mitoetra eo ihany mazava ny izany hoe raha mbola tsy maty ny voambary iray ka mitoetra fotsiny izy fa raha maty kosa izy de mahavokatra be samy mahalala voambary daholo angamba reny akotry reny fomba fambolena azy de alevina ny ambanin'ny tany izy de totofana de zany hoe miala zany ilay endrika ety ivelany de mivoaka amin'izay le tsimoka tsara eo anatiny de iny no maniry ka mitondra vokatra tsara ka izay no andrasan'Andriamanitra amiko sy aminao manaiky mandany tenantsika ka manara-dian'i Jesosy mitondra ny azo fijaliana isan'andro eny amin'ny andavanandrom-piainantsika fa tsy akory hoe mafy loatra izany ka tsy ho vita tika fa de ny tenin'Andriamanitra de miteny hoe ny sampana rehetra izay tsy mamoa de ho ariana any ivelan'ny tanàna ka mba tsy ho amiko sy aminao any izany
fa isika kosa ilay ahitana voa mendrika tsara. Amen. Rehefa nandinika ny fambolena voaloboka ihany de teo koa natsapana fa ny sampana izay hoe ambanimbany zany amin'ny farany ambany eny amin'ny voaloboka eny de tsy mba ahitana vokatra firy. Zany izay sampana zay. Ka eto zany de mampandiny tena tsika koa hoe aiza ho aiza isika ao amin'ny Kristy. Aiza ho aiza ny toerana misy atsika ao amin'ny Kristy. Moa ve izaho sy ianao ilay kristianina hoe titre fotsiny. Ilay miteny fotsiny kristianina ka dadabenay dekona fantatra daholo ny momba ny fomba fiangonana. Izay amin'ny fiangonana ohatran'izao raha vao antanina hoe aiza ho aiza ianao amin'ny Kristy. Ie zaho efa makany am-piangonana foana isan-kalahady, any am-piangonana ny andaniko ny alahady, na koa hoe za tsy haiko hoe zay fomba filazantsika eo avy. Fa tsika zany no mandinika ny tenatsika hoe aiza ho aiza tokoa moa za ao amin'ny Kristy. Moa ve tena hitan'Andriamanitra ty amiko ilay vokatra tediaviny, sa ve za lany andro fotsiny satria ve za ve anisany ilay farafarany ambany ery ka tsy mba ahitana vokatra tsara. Satria mantsy fotoana izao afahantsika mandiny tena, mbola manana an'io isika de mbola afaka mandiny tena tsara. Sao laika toy ilay fiangonana tany Sardisy, ny toerana misy na toerana misy anao sanatria zany. Fa hoy ny voalazan'Andriamanitra tao amin'ny fiangonana Sardisy ndaovaka itsika ny apokalipsy 3 de ny andininy voalohany faharoa fahatelo ny vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Vakiko isika ny teny soatra masina. Ary soraty amin'ny anjelin'ny fiangonana ny Sardisy, izaho nolazain'ilay manana fanahy fiton'Andriamanitra sy ny kintana fito. Fantatro ny asanao fa manana anaranao velona ianao kanjo maty ihany. Miambena ka oreny tsara ny zavatra sisa izay saika maty, fa tsy hitako tanteraka ny asanao eo anatrehan'Andriamanitra. Dia tsarovo ny amin'ny nandraisanao sy ny nandrinesanao, ary tany mafy ka mibeba. Ko raha tsy miambina ianao de ho tonga toy ny fiavy mpangalatra aho, ka tsy ho fantatrao izay hora hiaviko aminao. Amen. Izay no fampitandremana izay nataon'i Jesosy Kristy Tompo ho an'ny fiangonana tany Sardisy, satria hoy izy tsy hitako ny asanao, fa azarana fotsiny makany am-piangonana, tsy mba hiainana ny tenin'Andriamanitra, atao fombafomba fotsiny hoe kristianina aho. Eny ka na de ny olona aza manondromolotra hoe anafenana ny ratsy atao no akanesana ny am-piangonana, anafenana ny ratsy atao no anonana ny anaran'Andriamanitra, anafenana ny fombafomba ratsy atao, ny toetra ratsy, ny tafiana lamba mirobarobatra any am-paladia. Ka izay zany no tazana ity ivelany raha mijery antsika enganeka mba tsy ho amiko sy aminao izany. Fa izaho sy ianao ilay tena sampana miray amin'ny Jesosy ary tsara petraka. Eo amin'ny davanandrom-piainantsika no ahitana hoe kristianina marina ianao, miaraka amin'ny Jesosy marina ianao, efa nanaiky ny fanamboarana izay natao taminao tokoa ianao, efa voafora fo ianao, efa manaiky ny fitondran'Andriamanitra ianao, ary mamoa voatsara ianao, ka ho tazan'izay mandalo izany. Ka mahatonga ny olona olon'Andriamanitra tokoa iny, manatona ho azy ny vokatra. Fa hoy Jesosy manao hoe maro ny vokatra fa vitsy ny mpiasa. Ka izaho sy ianao zany ilaina mora n'izay vokatra zay, ka aoka isika mba tena ho baiboly mivelatra. Izay natao fitoriana, tsy midika kory mitondra megafona miogaoga ianao izay ihany no mitory, fa na de ny fiainantsika andavanandrom-piainantsika aza. Kristianina voavolavola ny tenin'Andriamanitra tokoa, mandeha ambonin'ny tenin'Andriamanitra isika eo amin'ny androm-piainantsika. Fa tsy tsika ilay hoe mpanangana ady eny fiarahamonina, mpifosafosa, mpanaratsy, mpanenjika ny hafa, manaratsy ny jetilisa, mitsaratsara. Tsy izay mihitsy ny fomba azahoantsika vokatra, nasantsika fanahy eo amin'Andriamanitra, fa manaiky manana fanetretena. Ka hoy ny afatra izay napetraka Petera any amin'ny boky Asan'ny Apôstôly, any amin'ny Asan'ny Apôstôly toko fahatelo any, Asan'ny Apôstôly toko fahatelo, anao azafady Asan'ny Apôstôly toko faharoa ka iny 7:30 de nanafatra tsara Petera manao hoe mibeba ianareo de manikeo izy atao batiza, ary ianareo andray fanomezana dia ny fanahy masina. Zany hoe raha tena mibebaka itsika ka miaina amin'izany hoe fibebahana marina izany, zany hoe mamoa voa mendriky ny fibebahana.
araka ny nandidiny jaony mamoaza vo mienjika ny fibebana isika dia andray fanomezana dia ny fanahy masina ka io fanahy masina io a rehefa tonga ao amintsika tsy mipetrapetraka fotsiny izy fa manova ny fiainantsika andavanandro mpiainantsika satria ny fanahy masina dia manana vokatra mitondra vokatra ao amintsika ihany kosa mitondra tsimoka izy a fa itsika kosa no mampiseho izay zay hoe manao izay iroborobony izay vokatra fa hoentin'ny fanahy zay zany mba ho tazana aty ivelany a eo amin'ny andavanandro mpiainantsika inona daholo moa ny vokatra hoentin'ny fanahy voalaza any amin'ny galatiana toko 5 dia nandininy 2:20 voatanisa ao avokoa ny vokatra hoentin'ny fanahy dia ny fitiavana izany a ny fifaliana ny fiadanana ny faharim-po a famorapana fanaova-tsoa fahamarinana fahalemepana fahononam-po izay ry havana ny vokatra hoentin'ny fanahy masina ao amintsika ary tokony ho tazana amintsika ty ivelany izany ny olona rehetra izay mandalo dia matazana tena mahafinaritra raha vava mahafinaritra raha nadama tena hoe zanak'Andriamanitra tokoa tena hoe miendrika izay zany tsika mamoa izay voatsara izay ka dia fotoana hoe aho izao a mba andinitsika tena aizantsika mamantatra hoe aizaho amin'ny Kristy fa raha Kristy no voaloboka izaho no sampana ka mba anisan'ilay sampana ahitana vokatra tsara ve aho a sa ve izaho ilay sampana ho kapanaka ho atsipy any anatin'ny afo ho lasa kitay mirehitra izany ve no anjara plasiko sa ve izaho ilay vokatra ahitana vokatra tsara amen tena hoe miteny amintsika isan'andro ny tompo amiko sy eo aminao no mipetraka ny hafatra anjarantsika no manaiky amin'ny fanamboaran'ny tompo mbola fotoana izao satria mbola felonaina izaho sy ianao a manamboatra amin'ny fiainantsika foana itsika ary tsy misaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo izany fa izy ny voaloboka mazava ny teny soratra masina hoe ny sampana izay misaraka amin'ny voaloboka dia tsy afaka manao ninonina ka dia andao ary tsika hivavaka hisaotra an'Andriamanitra noho ny teny misaotra Jesosy Kristy tompo misaotra anao izahay satria dia volavolainao mandrakariva amin'ny alalan'ny teninao izahay ianao no voaloboka ary izahay no sampana tsy hiala aminao izahay fa raha mbola ato aminao zay Jesosy a dia tsy maintsy ho hitahita ty aminay zany vokatra tsara indrindra irinao aminay izany amboary izahay amboary amin'ny teninao amboary mety izy ianao fanahy masina hamola volanay isan'andro ka dia aza mialana mihitsy a raha tsy efa tonga mitandrina tianao a asinanay tsirairay avy aoka ianao tompo hitasy amolavola ny fiainany rehetra miaina izao fandarana izao apetrako ampelantananao ny tontolon'andro ny tsirairay avy mba ho voninahitra ny anaranao anie izay rehetra ataonay misaotra Kristy fa miaina isan'andro anao haleloia amen